Mirongatra indray ny doro-tanety aty amin'ny distrika ny Fandriana amin'izao fotoana izao, efa manao ny fanentanana amin'ny tsy tokony hanaovana izany doro-tanety izany ireo tompona ndraikitra aty amin'ny distrika ny Fandriana sy ny faritra Amoromania. Manentana sika vahoaka, manentana sika tompona ndraikitra ifotony amin'ny anjara manandrify asika siray mba hagnentana ary hiady amin'izany fanaovana ny doro-tanety izany satria sy mahasoa sika ny doro-tanety. Anisany mamparitaka ny voalavo ety an-tanàna, mampiakatra ny voalavo an-tanàna dia ny doro-tanety sy ny doro ala, ary zay dia miteraka ny peste zany rehefa miakatra an-tanàna ny voalavo miara-monigny amintsika dia mitombo ny peste zany. Manoloana ny fisian'ny valanaretina peste amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nahitana tranga na valanaretina peste aloha taty amin'ny distrika ny Fandriana araka ny nambarany tompona ndraikitra ara-pahasalamana aty amin'ny faritra. Nisy ny izay mampiseho tranga na retina tsirairay tetỳ Fandriana nefa hatreto izay valiny avy any amin'ny Institut Pasteur dia mbola negatif, izany hoe hatreto aloha dia mbola tsy misy ny aretina peste aty amin'ny faritra Amoromania. Na izany na tsy izany dia nanamafy ny fanentanana ny vahoaka amin'ny tsy tokony andorona ny tanety ato anatin'ny distrika ny Fandriana reto tompona ndraikitra ara-panjakana ireto ano nentanina ihany koa ny tompona ndraikitra isaky ny fokotany sy ny komina tsiraray avy mba handray ny andraikina amin'ny fisian'ny doro-tanety. Io ihany no mahatonga ny voalavo miakatra tanàna.